Hijery horonan-tsary miavaka ianao notsoahina tamin'ny tahirin'ny éclaireur et éclaireuse unioniste de France. Ity horonan-tsary ity dia notontosaina tamin'ny taona 1970 ary voatahiry eo amin'ny arsiva ao Val-de-Marne tafiditra ao anatin'ny Pazaiba. Maneho antsika ny fivondronan'ny éclaireur protestant teto Madagasikara ny volana aogositra 1970. Ny hetsika éclaireur unioniste de France à Madagasikara dia niforona ny taona 1970 tamin'ny alalan'ny filoha éclaireur unioniste Jean Beck-Beder izay lasa filohan'ny scoutisme français. Ny lasy nasionaly voalohany notontosain'ny éclaireur unioniste de Madagascar dia nataon'ny volana aogositra 1970 teny Ivato Antananarivo. Nahavondrona 500 éclaireur unioniste avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Tamin'ny taona 1770 no niova hotily izay midika hoe mpiambina ny anaran'ny éclaireur unioniste de Madagascar. Taorian'ny tabataba 1770 izay etsika fanoherana ny fanjanahantany. Amin'ny sary no ahitana ny tranon'ny toeran'ny mpanjakavavy, marika mampiavaka ny tanàna n'Antananarivo. Raha midina avy any Ambatofinako no ahitana ny fiangonana Loterana izay vokatry ny iraka misionera norvégiana. Toerana naterahan'ny fivoriana scoutisme voalohany, ny teatra ary ny fiangonana eo Ambatonakanga. Eo amin'ny vohitra avo indrindra eto Antananarivo no ahitana ny rova, ny enceinte royale, ny lapan'ny prime ministre ary ampamarinana. Aty ambany no misy ny collège Masina Misely tantanin'ireo Jésuita. Ankavanan'ny rova no ahitana ny tempolin'ny fahatserovana ireo kristianina maty martiry tamin'ny andron'ny Ranavalona voalohany. Teto Antananarivo tao amin'ny foyer chrétien des jeunes gens ny fampifondronana vao nanainga eo amin'ny lasy. Ny tily tao amin'ny foyer tao Antsahamanitra voatokana ny taona 1970 tamin'ny feon'Anjomara no niantsony Sefo Randry ny fivoriana, Samuel Randry, 19 taona, teraka tany Fianaratsoa. Nianatra tao amin'ny mission luthérienne américaine de Fort-Dauphin, nahazo ny mari-pahaizana certificat de l'enseignement du second degré izay diplôme ambony indrindra ho an'ny malagasy ary niasa tamin'ny sehatra ny fampianarana. Skoto nanomboka ny taona 1770, efa filoha commissaire éclaireur nanomboka ny 1970 ary nanokana ny fotoana no amin'ny scoutisme nanomboka ny 1970. Andalana monjy ny lasy. Nandray ny camion nipetraka teo anilan'ny tranon'ny haut commissaire ireo tily andeha hilasy. Nandeha tamin'ny avenue de la Libération, arabe ny fahaleovantena ankehitriny ny fiara izay mitondra ho eny amin'ny gara. Mitodika miankandrefana mihazo ny lalana mankany Ivato misy ny zeranam-piaramanidina ankehitriny, mamakivaky ireo lemaka be tsy mitatatra. Eny an-dalana, sarety mpitatitra entana no mifamezivezy arahina fiara vitsivitsy. Misalotra lamba na lahy na vavy izay mamaritra ny fihizina. Teo Ambohimanarina, nihoatra ny tokon'olona miakanjo fotsy, mihira sy mandihy miaraka amin'ny tsisy angady ary sain'ireo. Mitanjo zotra ho any amin'ny tanindrazany hanao famadihana. Amin'ny lasy eny Ivato 5 kilometatra miala ny tanàna n'Antananarivo. Tonga eto amin'ny toerana Ilasiny isika, fianakaviana iray mpino protestanta no tompon'ny toerana malalaka. Eo ampidirana ny mariky ny unioniste. Ny vavahady hazo mihodina izay andrasan'ireo plasy dia tandindon'ny vavahady akoty, fampiasa fahiny teto imerina izay afovoan-tany izay misy an'Antananarivo. Ny délégation avy amin'ny faritra hafa dia miditra ao anatin'ny faritry ny lasy.
miantso fifamorina indray sefrandry ary arahana fampiakaran-tsaina misokatra ny lasy manangana tanàna avy hatrany ny plasy ho fananganana ireo trano miisa 20 amin'ny alalan'ny teknika froissartage mampiasa hazo mimoza somme roseau ary taretra sy rafia samy mitondra ny fitaovana avy amin'ny faritra ny aviany avy ireo plasy manaraka ny fananganana trano malagasy avokoa ireo fanorenana natao rindrina 4 sy tafo roa mifamaly mandritra ny fotoana ilasiana ny trano laisin'ny sakafo dia miaina amin'ny zava-misy tanteraka ny vary no foto-tsakafon'ny malagasy eto imerina ireo fianakaviana sokajiana ho manan-katao dia mihinam-bary intelo isan'andro mitsimpombary aloha ireo tily izay vary voatoto mba hanalana ny akotra sy ahidratsy andrahoan'izy ireo anaty vilany be avy eo mipetraka eo ambony tsihy samy mihinana ny vary ny miaraka amin'ny laokany avy natolotra ny orinasa Malezia orinasa frantsay ny vary no hanina tao an-dasy avy ny sakafo dia misy fiatoana kely mandeha ny fitsidihana ireo trano rava sady mihinana fary fotoana ny raha teo andro fanokanana ny alahady 5 aogositra 1979 no fanokanana amin'ny fomba ofisialy ireo faritany Tongananatrika Diego Mahajanga Toamasina Vatomandry Soavinandriana Arivonimamo Toliara Fianarantsoa Ambalavao Manankara Farafangana Fort Dauphin sy ireo maro hafa ireo tily 500 isa dia nirosy teo anatrehan'ireo filoha isam-paritany samy manao fanamiana skoto ny fehitenda ny fivondronany ny sasany manao bere ary ny sasany manao ny satroka misy tendro 4 ny sasany nanao satroka manamarika ny toeram-piaviany avy misy ireo manao kiraro ary ny sasany tsy misy vondrona milatro miaraka amin'ny baiboly ny isan'ireo plasy nanatrika dia azo lazaina ho maro ihany ireo Betsileo 500 tily Toamasina 530 Diego 20 ary zareo avy any atsimo andrefana dia tonga niaraka tamin'io sy manamarika ny faritra misy azy misy sokajy anankiray sady ahitana malagasy no ahitana vazaha eropeanina na metisy fa mitokana hatrany ny vahiny sy ny zanatany ny fotoam-pivavahana dia notarian'ny pastora Jacques Vernier filohan'ny hetsika eto Madagasikara
Ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra dia natao hankalamanjana voadidin'ireo kininimpotsy. Tarihan'ny mpitandrina Jacques Vernier filohan'ny Centre de Mission Évangélique de Paris, fantatra eto Madagasikara hoe MPF na Mission Protestante Française. Eo amin'ny lohalaharan'ny fivoriam-bavaka, Marc-André Ledoux, chef mamy, teny malagasy midika hoe Do. Taorian'ny fianarana tao amin'ny université HEC, teo amin'ny faharoa amby 20 taona ny Marc-André Ledoux dia nisafidy ny ho lasa mpitandrina. Ny volana aprily taona 1770, ny commissaire de mouvement unioniste Maurice Costil nanome sosokevitra azy ny andeha ho aty Madagasikara. Ledoux sy ireo ekipa malagasy no miara-miombonanto ka hampandroso sy hampaleo tena ny skotisma malagasy. Ny stily sy mpitsidika voaasa hanotrana ny fanokanana. Mandray anjara amin'ny fanompona ny vahiny, ny éclaireuse manao ny satroka ny mpanjanantany miaraka amin'ny sefitenina. Fiainana ao an-dasy. Famakiana Baiboly. Ny fiainam-pinoana no ivon'ny fiainana ao an-dasy, mifototra amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izay nananganana ny fiangonana tao an-dasy. Misy fotoam-pivavahana isa-maraina. Manao ny fitsidihana fitsirihana ireo filoha. Anisan'ireo mpitarika Paul Rakotovololona 30 taona, nanatanteraka ofana tany Frantsa. Izy no sekretera jeneralin'ny hetsika no mpandrindra voalohan'ny lasy. Jerena ny endriky ny fanevan-tsokajy, ny fandrindrana ny fandrahoan-tsakafo, mahasarika mpandalo eto Antananarivo ny fisian'ny lasy izay nahatratratra amin'ny ray alina. Anatin'ireo misy ireo tompona ndraiky mpanjakana, vazaha-mpanjanaka sy misionera. Seo ny fiainana an-dasy. Voarindrina sy voalamina toy ny tanàna iray ny lasy, misy fizarany sy vohitravy. Ny mpiandraikitra ny lasy no tompona andraikitra ny tanàna sady lehibe ny fokon'olona. Ankoatra ny raha mahakasika ny fatsakana rano, ny reliure, ny fandrariana, ny fakana sary, ny fanaovana asa tanana amin'ny tanimanga, ny fitsidihana, ny fanjonoana ary ny lalao samihafa no mandrafitra ny fandaharam-potoana ao an-dasy. Manana ny tsenany manokana ny lasy. Manjifa sakafo ny plasy amin'ny alalan'ny tapakila omen'ny mpitarika lasy. Kapakandronon'ny Nestlé ny famarana ny vary. Tonga mamantatra ny vaovao an-tanàna, ny hetsika voahomana ao atao sy tanterahana ny gazetin Jobily. Mindrana boky. Manana ny radio manokana ny lasy izay ahafahany tily mihira sy maneho hevitra. Misy postra ifandraisan'ireo valan-tsokajy. Firahalahiana tily. Mifamanga ny sokajy tsirairay mba hifankahalalana amin'ireo tily avy amin'ny faritra hafa. Eto ny trano lay any Vezo. Ny fifampitsidihana dia tafiditra ao anatin'ny ofana omena ireo tanora amin'ny fahatsapan'izy ireo ny firaisana eo amin'ny samy malagasy. Prahalasy mpinamana avokoa ny tily na aiza faritra ny aviany na aiza eto amin'ny lafy valony nosy.
malagasy marobe manerana izao nosy izao enoy izao no baikotanatsika re odinina mandramaty aneka anompo an'andriamanitra iasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana no ireo lalany tiliko raha mbola velonainare. ilay tily avy any atsimo misy varika eo amin'ny sorony dia mitarika fitangoronana anatin'ny fotoana fialana sasatra. Misy ireo manala ny fanaminy ka misalotra ny lamba fanao ny faritra fiaviany lamba hoanina salova. Anatin'ny fiainanandasy manana anjara toerana lehibe ny fanatanjahantena. Ny fanatanjahantena iraisana volley basket teraka ny faraparan'ny taony 1970 tany Amerika Avaratra teo anivon'ny Union Chrétienne des Jeunes zao no noentin'ny Jean Beck-Beder teto Antananarivo ny taona 1970 sy ny taona 1970. Ny ampin'ny ping-pong ny lalao voalaza tetsy aloha izay nampalaza ny foyer des jeunes de Tananarivo izay foiben'ny scoutisme unioniste. Isan'andro dia mivondrona hira ny plasy rehetra, mamorona hira ny lasin-jobily mandritra io fotoana io. Le Doux lasa sefon'ny choral amin'ny famerenana ny hira ny jobily. Afindasy rehefa hariva dia mivondrona avokoa ny ao an-dasy manodidina ny afindasy. Ny 5 Aogositra tao Antsahamanitra ny afindasy farany arahana. Ny 9 Aogositra ny fotoam-pivavahana hamaranana ny jobily. Ny 7 Aogositra no nisaraka ireo skajy. Eto Madagasikara na manerana izao tontolo izao dia Jesosy Kristy no lehibe ny lasy. Izy ny tompony lasy, aminy no anaovan'ny tily eto Madagasikara fanekena. Ny fanekena tily eto Madagasikara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ary noho ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana no anekeko amin'izao ilatsahako éclaireur unioniste de France eto Madagasikara izao fa hanompo an'Andriamanitra hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana ary hanohy ny lalàn'ny tily. Manaiky ny tily fa hanompo an'Andriamanitra hanaja ny lalàna skoto ary hiasa ho an'ny tanindrazany. Utini firene